Velom-panantenana ny vahoaka Ambohijanaka rehefa nandalovan'ny Kandida Alain laharana fahatelo natolotry ny antoko tim. Ny Tanana izy ireo ho an'ny androany, ny jery sy ny eny no etaetan'ireo ponina. Tsy mety lefy ao am-ponina etsy Ambohijanaka ihany koa mantsy ny sosy ny asa nataon'ny antoko tim ka vonona ny anoho izany ny Kandida Alain. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Atsimbrano dia nanotrona ity kandida manana ny maha-izy azy ity. Mahazo matoky ireo kandida ny antoko tima ireo ny vahoaka etsy Atsimbrano fa tsy an'olo-bady mafana azy ny filoha Markaravalomanana izay nitsodrano ireo kandida miisa 420 etsy Atsimbrano ireo. Na ny ara-iasa-kaiky ireo ben'ny Tanana natolotry ny antoko tim sy ny solombavambahoaka Alain Atsimbazafy mba hisian'ny fampandrosoana tena marina eny Atsimbrano.